mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa koa raha dia alatsinainy fa 20 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra antsika nio dia ny firazan-tsaramasina araka ny Matio toko 5 Matio toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Matio toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra tao tendrombohitra. Rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nanomboka ny teny izy ka nampianatra azy ireo hoe sambatra ny mahantra-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malahelo fa izy no ampahelezina, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny anona sy mangetetan'ny fahamarinana fa izy no fokisana, sambatra ny mpamindra fo fa izy no anondrana fo, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ray masino manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Toriteny nataon'i Jesosy teo atendrombohitra ry havana ity eto am-pelatanantsika ity izay zara mofinaina ho antsika. Izay iorenany ataontsika hoe fitondran-tena kristianina. Jesosy dia ampitahin'ny Matio amin'ny Mosesy izay nanome ny lalàna ny zanak'Israely tany an-tendrombohitra tany Sinay ka namaritra ny toetra sy ny toe-panahy tokony ho ananan'ny zanak'Israely manoloana an'Andriamanitra. Dia eto koa Jesosy amin'ny Matio dia teny an-tendrombohitra dia nanome ny toetra sy ny lalàna maro samihafa izay tokony hiainana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Dia eto Jesosy dia milaza fahasambarana vitsivitsy izay asehony amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 110 moa ilay fahasambarana izay itenenany amin'ny lafin-javatra roa na telo. Voalohany dia ny olona rehetra dia tokony ho sambatra. Ny olona rehetra dia tokony ho sambatra. Tsy misy olona zany eto ambany masoandro ka tsy manana zo sambatra. Fa ny olona rehetra amin'ny Baiboly dia tokony ho sambatra. Amin'ny ataontsika hoe ny filôzofia izay iainan'ny olona tamin'ny taonjato 20 sy ny makany aloha rehetra dia tena asehony mihitsy izany fahasambarana zany dia zavatra ateraky ny mety ho fananan'ny olona zavatra na fahatratraran'ny olona tanjona. Zany hoe ny fahasambarana dia miankina amin'ny fiezahan'ny olona, miankina amin'ny zay zavatra mety ho am-pelatanan'ny olona na zavatra izay nirian'ny olona ka azony na valika sasarana. Ary amin'izay lafin'izay dia lalatsarotra makany amin'ny fahasambarana satria mety mitaky fahafoizana be zany, mety mitaky fahafoizan'aina, fahafoizana izay faniriana tena mihitsy aza. Dia toy ny milaza hoe indraindray ara tsy azon'ny olona tsaina mihitsy mety hoe fahasambarana toy ny zavatra lavitra azy, zavatra atao hoe atao tanjona fa tsy mety ho tratra mihitsy. Rehefa atao hoe tanjona dia indraindray moa tsy voatery ho tratra, indraindray tratra, indraindray tsy tratra. Ary dia ny fahasambarana tamin'ny olombelona dia izao zavatra atao tanjona izany. Na dia mifampirahasoa ny olona ny hoe ho sambatra, ho tratry ny sambatra sy ny manan-jara fa tsy tratra mihitsy ilay fahasambarana. Ary na dia zefo anatin'ilay fahasambarana azy dia mahatsiary hoe ohatran'ny mbola tsy sambatra ihany. Eto dia asehon'i Jesosy fa ny olona rehetra dia mety ho sambatra ary tokony ho sambatra. Ao amin'i Jesosy dia ny olona rehetra na iza dia izao tokony ho sambatra. Ireo mpiaino ny toritenin'i Jesosy amin'ity Matio toko 5 ity dia tsy ireo mpanefoefo akory na ireo olona tao amin'ny tapon'ny fahefana
na olona teo amin'ny sezie fiandrianan'ny fanjakany na olona teo amin'ny braoan'ny olona ambony tahaka ny Pilato fa tambany vohatra olona tsotra any Galily Jesoa. Galily no isan'ny faritany mahantra indrindra amindreo faritany zay nisy ny zanak'Israely. Tambany vohatra tantsaha mpanarato zay mipona tany Galily ny ankabeazany. Dia ho an'izany olo zany no itenenan Jesosy hoe sambatra ianareo raha izao, sambatra ianareo raha izao. Zay midika avy hatrany zany fa nitiany Jesosy lazaina de ny hoe azonareo atao tsara nge sambatra. Hay le fahasambarana tsy miankina amin'ny toerana misy ny teny hoe sokajin'olona ohatr'izao ihany, monina amin'ny toerana ohatr'izao ihany no tokony ho sambatra, fa sokajin'olona monina amin'ny toerana ohatr'izao de tsy tokony ho sambatra. Hoe satria tsika mipetraka aty Afrika, satria tsika mipetraka aty Madagasikara, satria tsika mipetraka aty amin'ny tany manitra de tsy mety ho sambatra na tsy manana zo ho sambatra. Fa tena azo atao tsara ny sambatra. Zay zany aloha dia mazava tsara. Rehefa ao an-tsain'ny mpino zay hoe hay moa ny olona rehetra dia tena tokony ho sambatra. De ny faharoa de zao, ny sambatra de fanapahan-kevitra. Ny hoe ho sambatra de fanapahan-kevitra. Tsy hoe ny olona rehetra ihany zany no mety ho sambatra, fa ny fahasambaranao de miankina amin'ny fanapahan-kevitrao. Hoe za ho sambatra na za tsy ho sambatra. Mety ho hafa be no tsika zany ahoana koa ary zany. Fanga ny fisafidianana ho sambatra de ampy ahasambatra. Satria tsy zay rehetra mifidy ny ho sambatra de sambatra. Zay ny toe-tsainana letika tao anatintsika hoe ataon'ry olona mahantra tsy manana hoanina, tsy manana otafiana, ataon'ry marary mbola taizana aretina, ataony ahoana ny hoe ho sambatra izy. Tsotry ny mandatsy azy ve zany. Fa izay mihitsy anefa no mahatonga an' Jesosy any Galily nanao an'ity toriteny ity fa tsy tany Jodia. Tsy tao amin'ny dimpoly tao Jerosalema fa tany Galily, any am'ireo olona mahantra zay atao hoe tena mihevitra ny tenany tsy anana fahasambarana mihitsy. Ary izay toe-tsaina tsy manapa-kevitra ny amin'ny fahasambarana zay iny tsy mahasambatra atsika. Ny dikan'ireo fahasambarana rehetrareo manao hoe sambatra ny mahantra-panahy na ny ory-am-panahy moa izy. Dika teny fahiny ty toeram-piasanako ty, fa midika teny mazatra de ory-am-panahy izy. Sambatra ny mahantra-panahy na ny ory-am-panahy fa aza ny fanjakana ny lanitra. Sambatra ny malahelo fa izy no ampifaliana na izy no ampahirezana. Reo rehetreo de zao midika manao hoe tena miankina amin'ny fanapahan-kevitra fotsiny le izy. Rehefa manapa-kevitra ny alahelo ianao, rehefa manapa-kevitra ny antrara-panahy ianao, rehefa manapa-kevitra ianao ny ho sambatra de sambatra ianao zany. Satria le fahasambarana de tsy zavatra tadiavina fa zavatra atolotra. Le fahasambarana tsy zavatra takalo akory, tsy zavatra takalona toetra na takalona zavatra hita maso na takalona fanomezana zao, fa le fahasambarana de zavatra fanomezana. Ny men'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary ny fanapahan-kevitry ny olona no ahasambatra azy. De ny fahatelo zay seho de dininy ty ary de zao, hainao manapa-kevitra no sambatra de sambatra. Ary raha manapa-kevitra no sambatra raha zoko ary azoko atao ny sambatra amin'ny fotoana rehetra, na iza misy any, ary azoko atao no sambatra araka ny fanapahan-kevitra de zao, raha mamaky tsara ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-10 de zao, teny efa sambatra ianao. Efa sambatra ianao. Iza am'ireo toetra 5 ireo no mbola tsy nataonao na efa nataonao. Sambatra ny ory-am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Ianao ve de tsy efa mba ory-am-panahy ndray mandeha tao amin'ny fiainanao, mijery ataovy hoe ny fahaloton'ny fiarahamonina, ny etraretraka ao amin'ny fiarahamonina, de malahelo ianao satria ianao kristianina, satria ianao mpino endry jerety fanotran'ny fireneko, jerety ty toetran'ny olona vanim-potoana ankehitriny, jerety ahabibiana miseho amin'ny endrika maro samihafa ataon'ny olombelona. Ory-am-panahy ianao manoloana
ilay faharatsiana de efa misentro am-panahy ory am-panahy zany hoe tsy makasitraka ilay ratsy tsy makasitraka ilay zavatra mitranga lay fahalitoana miseho amin'ny endrika maro samihafa de zao sambatra ianao efa sambatra ianao izay toetra izay de mitondra anao anatin'ny fahasambarana iza mbola tsy nieritreritra ny hoe malahelo no ninona no nitoejavatra mitranga sambatra ny malahelo am-panahy zany hoe ireo olona toy ny mihevitra hoe raha miteny hoe malahelo de zao mahantra no heviny mitolo de efa miteny hoe malahelo de tsy miteny an'ilay malahelo hoe misalamonina na ohatr'izany fa miteny an'ilay hoe malahelo am-panahy zany hoe resy lahatra malahelo am-panahy zany hoe mahatsiaro toy ny mahantra am-panahy hitantsika eo amin'ny bokyny Lioka lay lehilahy mieritreritra hoe manan-karena am-panahy ny fariseo de mieritreritra ny tena no manan-karena am-panahy ilay lehilahy amin'ny Lioka 2:20 ilay miteny hoe ny fanahy eo mivokiza mihinana ataovy zay asambatra anao reny le tsy malahelo am-panahy fa lay olona toy ny mahatsiaro mahantra am-panahy de zao fanahy toy ny fanahy mangetaheta fanahy mila an'Andriamanitra fanahy mitady an'Andriamanitra zay le malahelo am-panahy tsy efa nalahelo am-panahy ve sika mangetaheta ny eo amin'ny tompo hoy ny salamo Isaia 2:20 hoe ianareo zay mangetaheta makanesa amin'ny rano lay olona mangetaheta an'Andriamanitra mangetaheta fiovana zay le hoe malahelo am-panahy efa nandalo an'izany ianao satria ianao mpino de sambatra ianao zany ny fahatelo de misy manao hoe sambatra ny malemy fanahy fahalemem-panahy zany toetra tokony ho mandeha ho azy amin'ny fiainan'ny kristianina araky ny soatampolan'ny Kolosianina 3:2 sy ny manaraka ny Galatianina 5 sy ny 9 Korintianina 1:3 sy ny sisa rehetra de miresaka ny fahalemem-panahy ny mpino hoe ny fanahy ny mpino de manana fo mangoraka io le tenenin'ny tompona hoe esoriko ao aminy ny fo vato ary ampidiriko ao aminy soloko fono fosy zany hoe lay fahalemem-panahy enao ve de efa tsy mba nisy fotoana tao amin'ny fiainanao mba nitsetra ireonao nitsetra ny tsy manana nangoraka na manana fantatra na fianakaviana na olona mifanerasera nandalo fahasahiranana enao ve tsy mba nisy fotoana nandalo hoe mampalahelo ary olona ry de avelako ny eliny mampalahelo ary olona ry de abiko izy de sambatra ianao zany efa sambatra ianao efa nandalo an'izay ianao Jesoa sambatra ianao sambatra nona sy mangetaheta ny fahamarinana de avako tsy efa tsapanao ve zany hoe manoloana ny fahalovana eto ambonin'ny tany amin'izao andrianantsika zao tsy mba mangetaheta avy anao rovian'Andriamanitra ny mba hanjaka ny fahamarinana eto amin'ny tany razanay rovina no hanjaka ny fahamarinana eto amin'ity zao tontolo zao ty rovina no hanjaka ny fahamarinana eo amin'ny fiainan'ny olombelona zay hoe mangetaheta fahamarinana tsy mba mangetaheta avy anao hoe tompo raha mba marina ataony zao tontolo zao de mba mety miova na ny fitantarana miova ny zavatra rehetra rehefa nanana zany hetaheta zany anao de zao etahetan'ny olona sambatra zany ny olona ao anatin'ny fahalovana ao anatin'ny tsy fahamarinana tsy mangetaheta mihitsy hanaraka ny fahamarinana fa ianao mangetaheta anana ny fahamarinana ny atanteraka ny fahamarinana satria eo aminao ny tompo de sambatra ianao sambatra isika ino andin'ny fahaenina fafito sambatra ny mpamindra fo fa izy no anondrana fo reo avako anankiray am'izay toetra takin'ny tompo mitsika ny hoe mamindra fo tsy mihazo na lahelo rehefa mba diso ny namanao rehefa mba diso tsy netiny nataony de zao avelanao izy tsy iny akory no roitina mandra-pahafaty hoe ananako alahelo mandrakizay tsy avelako keloka mandrakizay tsy zany tsy mpino tsy toetra ny mpino zany toetra ny ratsy fanahy zany fa ny mpino de zao resy lahatra fa miara-miaina amina olombelona mety diso miara-miaina amina olombelona mety menjera miara-miaina amin'ny olombelona manana fetra de mahay mamindra fo mahay mamela heloka zavako malala sambatra izay mamindra fo
sambatra ny mpamindra fo fa izy no amindrana fo. Ary ny fahaenina de zao, ny fahavalo de zao, madio am-po, izy no ahitan'Andriamanitra. Paoly de milaza manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra de tempolo ny fanahy masina. Ny fon'ny olona de itoerany fanahan'Andriamanitra. Ary io fanahan'Andriamanitra io no miara-milaza amin'ny fanahy itsika ao am-potsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina 5:9. Ny fanahy masina de tsy mitoetra ao anatina fomba loto. Tsy misy fanahy masina mitoetra ao anatina fomba loto. Inona to hoe fomba loto? Fofeny fikazana ratsy, fofeny vakalana, fofeny fialonana, fofeno tsy fitiavana n'Andriamanitra na tsy fitiavana namana. Fa ny madio am-po de olona zay tsy manana lompoana amin'izy ana amin'izy, olona madio fo amin'ny mpiarabelona aminy, ary zay no mahasafidy azy ho tsika teo. Zay no mahafanapaha-kevitra azy hoe za andeha adio fo, de dioviko ny foko, safidy zay. Za andeha hanapa-kevitra fa hanadio fo aho fa tsy handoto fo aminareo tsony, na tsy handoto fo amin'ny ranona tsony, tsy handoto fo amin'ny ohatr'ireo tsony aho, fa handapa-kevitra adio ny foko. Am'izay fotoan'zay sambatra ianao. Tsy efa nanao an'zany ve ianao tao mampino anao? Alohan'ny anatonana latabatra masina de misy fotoana tena mba miezaka ianao hoe adio fo Andriamanitra androany fa andray. Farana ny taona adio fo Andriamanitra fa farana ny taona. Ary miloa ny farany de ho ihany izy manao hoe sambatra ny mpampiavana fa atao hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra. Am'izao fiarahamonina enantsika feno korotana, linady zao dia zao ny tena ilana ny mpino. Ary betsaka amintsika raha tsy efa fenantsika isan'andro ny mpampiavana, miteny amin'ny olona namantsika amin'ny hoe mba mandeha fera moa e. Aza teroitina ohatran'io io toetra io, aza be fo ohatran'io, mba mahaiza mamela. Mitetika miteny an'izany tsika matetika amin'ny namantsika, amin'ny mpiarabelona amintsika, mampiavana hoe mandehana mba dana miavana e. Aza de tazonina ohatran'io ny alahelo, mandehana miavana, mandana mifanatona, manina tsy mifampiresaky nareo. Sy ny sisa rehetra fitenitsika isan'andro mihitsy raha tena olo-mpino isika, fa tsy ilay karazan'olona ataon'ny olona hoe mamelona lakrosy sanatriany vava amin'ny fomba fiteny. Hoe azara aza misy ahafahana mampiady, indraindray olona miady de misy kristianina mamelona afo indray ahatonga lay ady vao make redareda. Fa ny kristianina tsy zany kristianina vao mitondra rano amonona lay afo miteraka ady de mpampiavana ianao zany. Tsy efa nandalo fiainana mpampiavana ve ianao de efa sambatra ianao zany. Ary ny farany amin'ilay mofinaina de ny hoe sambatra zay enjehina noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'Andriamanitra. Iza le avako ny mpino ka tsy nahatsiaro hoe efa mba voentsika. Tsy mpino anao raha tsy zany. Fa betsaka ny karazam-panenjehana mahazo ny mpino noho ny fahamarinana, noho ny fitsoroana, noho ny fiazonana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy efa nanafatra an'io hoe ahita fahoriana nareo, hita zavatsarotra nareo aty an'ity zao tontolo zao ty, ho enjehina noho ny fahamarinana fa sambatra. Le afaka malala efa sambatra ianao fa izao tsy mety resy lahatra hoe sambatra. Tsy mety resy lahatra fa hoe sambatra satria le zavatra tsy ananana mandrakariva no heverina hamatitra le fahasambarana. Hany ka manjary olona miondrika lava, olona misentro lava. Ndraindray ara mety ho anderan'ny depression mihitsy ny kristianina sasany. Satria tsy mahatsiaro teny ho sambatra. Ndraindray ara de zao mitsara ny tenany manao hoe inona moa zay za ve moa ohatry zao. Fa sambatra ianao satria ianao manana an' Jesosy. Satria ianao manana ny tompo. Satria tsy jerenao amin'ny solomason'ny finoana sy ny solomason'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao de zao zay zavatra tsy eo aminao no heverinao ho mahasambatra anao. Fa ny zavatra eo aminao efa anananao de tsy ekenao ahasambatra anao. Fa rehefa sanatria tsy eo tsony reny zavatra reny, zay vao hoe akay sambatra tamin'ireny. Akay sambatra be tamin'ireny fa salama. Akay sambatra be tamin'ireny fa nisy olona be deaibe nanodidina ahy. Akay sambatra be fa zao mbola teo amiko daholo ny vady aman-janako, mbola teo ny namako. Akay sambatra be tamin'ireny fa be olona nanodidina ahy fa zao akay tsy sambatra tsony satria za rery. Satria tsy le mankasitraka an'Andriamanitra.
tsy mety mijery ny fiainanao anatin'ny finoana hoe efa sambatra ianao satria fanapa-kevitra ny fahasambarana ary le fahasambarana de zao fahasambarana zay midika fisokafana amin'ny hafa avokoa izy rehetra io reo revakino reo de zao saika mitodika amin'ny hafa daholo no fahasambarana reo tsisy olona sambatra rery zany raha izay ho andininy io sambatra ianao fa ny mahasambatra anao de zao la ianao mifandray la ianao misokatra amin'ny hafa raha miteny izy manao hoe mahantra-panahy mahantra manoloana ny fihetsika ataon'ny hafa sy ny sisa rehetra de afaka malala am'izao karemy zao de engany ahy isotra an'Andriamanitra ianao fa sambatra ary aza mieritreritra ny tenanao lay mahantra sy ory indrindra fa ianao lay sambatra satria ianao manana an Jesosy vavakasika tompo misaotra anao zahay fa nataonao takatry ny tananay sy azona iainana isan'andro ny fahasambarana noentinao tety am'izao tontolo zao ny fahasambarany lanitra ka de afaka sambatra izahay saingy tsapanay fa lay ratsy no miezaka manakona ny masom-panahinay ka mahatonga anay tsy mahatsiaro ny fahasambarana omenao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao tompo ataovy tsapanay fa sambatra izahay ataovy mahatra-panahy zahay manoloana ny fahotana manodidina anay ataovy malahelo am-panahy zahay manoloana ny korotana isan-karazany mba ho sambatra izahay ary omeo fahalemem-panahy zay eo anatrehan'ny fahantrano namanay eo anatrehan'ny fahadisoany namanay ataovy mahay mamely izahay ataovy mahay manaiky azy reny zahay mba ho sambatra ataovy mangetaeta ny fahamarinana izahay ataovy mahay mifaly amin'ny fahamarinana fa azaverinanao iara ifaly amin'ny tsy fahamarinana kosa mba ho sambatra izahay tompo ataovy aty am-ponay ny fo mahay mamindra fo ataovy anatin'ny fonay ny fo mahay mamela eloka ataovy aty anatin'ny fonay ny fotomo tsy mora tezitra tsy miazo nalahelo amin'ny hafa mba ho sambatra izahay tompo ny fanahinao masina de mitoetra mandrakarivo anatin'izay madio fo de diovy ny fonay tompo sasao amin'ny ranao Jesosy mba adio ny fonay tsy anananay alahilonay tehirizanay alahilona amin'iza na amin'iza satria teo sambatra izahay tompo betsaka ny korotana hitanay tenivon'ny fiarahamonina de ampianazo zahay mba ho mpampiavana azavelanao ho fitaovan'ilay ratsy mampisaraka mampikorotana fa atao fitaovan'ny fanahinao masina ho mpampiavana mba ho sambatra izahay manafatra anay ny teninao fa sambatra izahay satria injena noho ny fahamarinana de azavelanao kivy eo ampijona vavolombelona ny fahamarinana zahay fa ataovy tiany marina de anjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy ny fahasambaranao amen